Salama daholo dia miarahaba antsika rehetra indray zany iny moa zany ny hoe fiantsokanareo ilay vahoaka amin'ny Facebook fa averiko indray anjarantsika eto anjaranareo anjarantsika eto no mizara manao bouche à oreille njara resahantsika eto mampiasa téléphone arabo io mba le efficace na 2024 tsika zao na dia misy raha ny teknôlôjia ny téléphone arabo tena mandeha zay zany no tiako marina kely fotsiny tonga dia mandeha amin'le soratako amin'ny mur koa eo hoe nécessité ny mirotaka ary zay no tena marina nécessité mihitsy ny mirotaka ary vahoaka malagasy satria vy ny situation antsika ny zavatra misy amin'izao fotoana izao tsy andeha tsy zavatra mandeha amin'irony ary tsy andeha hitanisan'le izy koa na andeha hitanisan'izay rehetra indray akory eto dia zao sanatria tsy hoe tsy fitenim-boto akory ndeha ilazako azy fa ho ampiasaiko le fiteny mba hiditra tsara anatin'ny lohanareo le zavatra dia hoe tsy misy fikatsony io tsy misy fikatsony io fa tsy maintsy mitrôtra tsika tsy maintsy mitrôtra tsy maintsy mirotaka zay ny vahoaka malagasy zay raha teo io tsy hoe raha teo sambatra na hoe na te hanan-karena na hoe etc fa raha te hiaina tout simplement fotsiny dia tsy maintsy mitrôtra tsika zay raha teo libre tsy maintsy miala amin'ny fanagejana io raha teo libre raha teo hoe tsy hitahitaina tsy mahatahotahotra afaka mieritreritra tsara sy mitindry tsara ny zavatra ho avy dia mila mitrôtra tsika manongana an'io midika nyrotaka resahako eto tsy ohatra ny any martinika akory hoe contre la vie chère hoe lafo ny fiainana fa ny atsika dia fanalana ny rajojo fanalana ny rajoelona fandrodanana n'io fanjakana na fanjakana baroa io azonareo ny tsy fanekena mihitsy nitsindry azo lena na mivantana io na akolaka ny herim-pamoretana faranana io ny fitantanana gaboraraka ahitsy io ny vahiny milaza azy mihevitra ny tena ho tompon'ny Madagasikara reny mikarakaraintsika koa reny iny favoafehantsika fotsiny ndretsy ary tsika fehezindreo vahiny ireo zao tsy za mariko mihitsy akory ny andeha hoe andeha hijory hanangana gouvernement na hoe andeha hitondra fa zao ny adidiko eto ny missionko eto sy izay miaraka amiko na firy taona izy na firy taona ny mission dia manadio ny latabatra tanteraka mihitsy mamadika ny pejy tanteraka mihitsy miala ao amin'ny fanagejana vita zay dia mitodika any aminareo amin'izay mitodika any aminareo le manam-pahaizana mitodika any aminareo le intellectuel mitodika any aminareo le manamboninahitra amin'izay fotoana izay mila anarina ny firenena ny ilananareo anarina ny firenena dia hiverina amin'ny tany tena hoe tany tandalàna hiverina amin'ny tena mahamalagasy azy malagasy Madagasikara any malagasy zay ny mission eto ary tsy hiverana nitsony reto le milaza azy mpona politika nefa olona badra daholo tsy hiverana ireny le député tsy hanino ireny honorable amin'inona dia nentina écrasena vahoaka fotsiny dia mitady seza dia mitady katikatira tsy hiverana ireny sénateur any amin'ny manao rakety eraky ny faritany ireny ny gouverneur moa zany dia forona fotsiny gouverneur tokony tsisy fa dia forona fotsiny gouverneur dia manapatra fahefana dia manao balitazara eraky ny tanàna fotsiny any amin'ilay faritra misy an'zareo ireny zany ny asan'ireny ihany fa jereo mahazonareo vahoaka jereo ataoko hoe ny mahazo antsika vahoaka ataoko antsika mahazo antsika vahoaka izay moa zany aty ivelany inona ny anay fa ny anay fonay maray ny sainay miady mahita anareo mahazo anareo zay ny mahatonga any mbola miady eto
sakafo zay misy, rano zay misy, jiro zay misy, fanafody zay manana. Fa nareo malagasy ao an-tanindrazanao, inona? Rano io, jirama io, tsisy rano, tsisy jiro, gadraina, samborona, vonoina. Raha jiro sy rano ndresana firy miliara, jiro sy rano firy miliara ny fanampiana efa azo, miampy ny trosa lain'ilay rony. Inona ny zavatra vitany? Inona vokany amin'izao fotoana izao? Lasa amin'izay ilay malagasy milahatra rano 5 000 ariary ny bidon jaune io. Fa nakaiza daholo ilay aide, nakaiza daholo ilay fanampiana. Tsy miteny vola anaovana hoe anaovana ny lalana zany a. Vola hafa. Dia ilay rano sy jiro a, dia io siny be mangamanga io a, namboarina tany Inde. Jereo vao mirako fa ny fanamboaran-drano misy poudre zay fanamboaran-drano io. Fa ny zava-misy amin'izao fotoana izao, tsisy samy teny, tsisy samy joro. Fa ny rano ao anaty bidon mangamanga io a, mangidy. Io zao tenenin-dralahy hoe afaka une semaine ny délestage. Raha handeha, engane ka handeha. Fa zao ny délestage, tsisy délestage dia ny faritra misy an-dralahy. Fa io tsy haharitra io, aza manantena an'izany. Forsinina fotsiny io aloha. Hoe alefasy le jiro. Fa tena efa mitady hitroatra ilay vahoaka. Dia mitady solution aingana. Ny fetiko no avy raha teo a, dia ho atao mivanaka indray amin'ny Greenland aloha Antananarivo a, dia eo fa misananaka daholo indray. Amin'ny teny anareo io rano io, ho tantaraiko any Madagasikara, miaraka amin'ny ralao, misakafo, mihinan-kanina. Eo am-pisakafoana ilay somary cause izy miantsona adala. Alefasy ilay sy ny rano aty aminay. Fa mila rano a, dia mandeha io rano io. Resaka fotsiny hoe tsisy rano izy ny adala. Fa tena masoko ny nahita ary olona iray ny tantarana an'izay a. Tsy dia ninona tamin'ny voalohany, fa rehefa le bandy io no niantso hoe tena marina io. Telefônina fotsiny izao alefasy ny rano dia mandeha ilay rano. Fa raha lalana no resahantsika, manamboatra lalana ireo a, ho anazy. Matoa izy manao, misy intérêt amin'izareo ao zay. Na io a, manamora ny fanondranana. Na io a, lalana mankany amin'zalahy. Ohatra ny autoroute io a, io autoroute efa nresaka taminareo teto, ny autoroute famboarin-dralahy Tamatavy io. RN io amboariny, manamboatra ny RN izy io. Fa io lalana mankany amin'ny Ravaty bleu io. Zao asesika anatin'ny lohan'ilay vahoaka amin'izao fotoana izao a, fa na amin'ny mpanoatra raha saina miteny hoe tsy misy vola ny fanjakana. Dia mpanoatra raha saina miteny. Ny ministre ny finance moa zany a, ny Asimbelo, tsy misy zavatra fantany. Dia de toute façon ilay ministre koa nahita ve nareo ministre hatramin'izay ka hoe mba nijoro mba niteny ao amin'ny andraikitra raisiny. Fa dia tsy maintsy Rajoelina no miteny amin'ilay fiteniny adala iny hoe zao ilay ataontsika, dia ozy aho hoe zao ny adala no miteny, ny ministra tsy mikombona daholo. Zao ilay ministre nitalia jirama iny mampiasina fotsiny moa zany ilay mampiasina jirama hoe tamin'ilay farany teo iny. Hoe jour férié dia tsy nisy camion, ny anjovana, ny citerne, tsy tonga zao. Au fond koa ilay izy a, ny tena probleman'io, ireo karany reto. Karana mipopy amin'ny fanjakana mipopy amin'ny jirama mampijaly ny vahoaka. Fa ny tena fototra ny problema dia ireo karany ireo. Io zao lany any Antaninarenina, any amin'ny teny miram-pirenena. Ny famatsim-bola avy any amin'ny bankin'ny Arabo, ny Badae. Dia io fa rakitra indray. Hoe anaovana fleuve, ino moa ilay fleuve vert Maki, dia ndotam-penaka. Ny Ariane 5 vitaina 2028, ny lery moa zany dia vitana 2028 daholo.
dia io koa mitsofoka koa ny frantsay amin'le banky ny CPM Madagasikara. Après an'iny banky Vatomanga vao mivoaka iny. Fa tena mampalahelo. Tonga mipotra koa ny mpanarata anankiray mahita an'izany sy le hoe mahita solution amin'ity le jirama. Inona ny société ny Yava hoe manana afaka ampiasay réacteur nucléaire no ampiasaina dia mahazo 300 mégawatts fa saingy izao mila 200 millions d'euros dia vita. Laza mahita zavatra toly fa averiko indray fa ankarana ny tena problème amin'io. Alohan'ny iverenako any amin'sy izy hoe tena hoe rotaka ny ilaina. Io zao fitsarana io migrève le roa syndicat. Fa tsarovy fa reo fitsarandreo mibuildog ny Rajoelina sy Ravatomanga. Donc any amin'ny Rajoelina sy Ravatomanga misy ny problème dia tonga any amin'le rony, tonga any amin'reto mpitsara reto, mipakany aminy. Satria zao tadio tsara io anisan'ny olona voilika tao i Bertine. Bertine io Ravatomanga no nametraka an'io. Ka aza manantena mihitsy hoe izy zavatra ngeza be andeha amin'izay fitsarana cinéma io ary an'ireo safia-party miady an-trano amin'izao fotoana izao io. Zay. Ok, nirotaka entiko aty amin'le dorom-pneu aloha tsika. Isaky ny hariva io. Tsy miteny fotsiny za eto fa za ao anatin'io. Nikarika tsy olona zay koa mba fiarovana an'ireo namandreo. Na dia efa nisy arandreo samotra. Fa dia fahasorenana, le fitakiana, dia le fahatezerana. Zay no asehory zalahy, zay. Fa tsy hanao afindasy akory ny dia ho atao eo. Zany no nahatonga naningina teo. Ny mode d'opératoire anisany mihitsy tsy mety. Ny tokony izy apretina ny oafina, apretina ny hafa, apretina ny pneu dia tonga ny moregy ny atongavany eo tokony misy guetteur. Dia aparitaka io fantsika io, ifera sisy eny tonga dia ataovy izay akroaze an'ireny hitsangana io fantsika. Azo ny pneu. Miditra ny moregy apretina ny deuxième feu. Ny pneu hafa ary amin'ny midirana dia avy izy coincé cercle ao. Ao amin'izay sy karakaraina ireny fiaran'ireny. Ary io tsisy dikany, embuscade zany tsisy dikany zany. Cocktail roa tonga dia rakitra ireo. Azo atao koa hoe tsy voatery amin'ny croisement tanàna amin'ny tanàna akory ny anaovana nandrona pneu. Azo atao koa mandoro pneu ery amin'ny vavahadin'ny grande surface ery. Reny Jumbo-Score reny ao anatin'ireny gros poisson reny, vato bleu ao anatin'ny action an'io. Eo apretina, rehefa tonga any amin'ireny dia mandositra anaty magasin. Tsisy dika mamaky an'ireny. Rehefa nomeny lundi noir tsika dia omentsika ny lundi soir izy indray andro any. Zany zavatra resako zany mandeha fotsiny zany, indray mandeha miaraka daholo amin'ny fokontany rehetra sy ny faritra rehetra, amboliposy santsety, ambonarina sy ny sisa. Zay ny fian'le téléphone rabo, zay ny ilana an'le bouche à oreille. Indresako teo aloha teo. Rehefa mifanaraka daholo ny rehetra indray andro any, mbola tsy izao akory. Miara mirehitra ao. Zay ny amin'le pneu, amin'ny riva. Fa le rotaka en général tsy maintsy zay. Mbola tsy nivoaka le tracte, mbola mijanona aloha izy izao. Mbola misy zavatra amboarina kely fa mampatsiahy fotsiny hoe samy miomana. Fa io rehefa mivoaka dia fantarao daholo ny toerana, fantarao daholo ny ora. Dia miaraka io. Manomana fotsiny hoe samy miomana, mila vonona. Rehefa tafaraka io mandeha ho azy. Ty zavatra anankiray tsy hoentinareo vaovao mihitsy akory. Manana problème ngezabe anankiray Rajoelina amin'ny corps anankiray. Amin'ny corps d'armée anankiray. Za tsy teny hoe isa satria efa miprometra tamin'ny rahalahy hoe tsy ho teneniko akory fa za matahotra isany. Dia mba inona mba nataon'ny likely io mba nandray fepetra le vendran-daty io le Rajoelina
dia inona nataony nampitomboiny ny garde de corps. Tsy misy dikany Rajoelina an Rajoelina ity, tsy misy dikany garde de corps lahy Rajoelina, tsy misy dikany. Raha ohatra avaty amin'ny fahavalony lahy manana calibre 556 mandehandeha any, efa misy calibre 50 koa mandehandeha any. Ireo garde de corps lahy mipitika ohatran'ny lalitra reo azon'izany. Ny tiako atongamina samy mivonona ny plan de guerre nareo tazomy dia pratika antsika izy amin'ny jour J. Tsy départ mihitsy koa ny any amin'ny 13 mai fa any ny fin arrivé ny any. Reto ny zatrany hoe hidina 13 mai hono e, dia avy aloha tonga ao amin'ny 5 maraina. Tsisy olona tonga amin'ny 5 maraina ao Analakely zany. Taloha zany zakabe ny gendarme andresako sy ny tropony. Dia mpamea crimogène ireny. Ny crimogène lahy na hitondra crimogène folo kitapo reo rehefa tonga io andro io ndana mandositra. Sao dia hitsakitsahan'ny olona ao dia ho anton'ilay amin'ny café de la gare ery. Fa zay ny olona niomana zay fa tsy hoe andeha ho tapitapoka komisà fotsiny. Ary io teneniko anareo anankiray confirmeko aminareo atao ankehitriny fa zao tena adala le bandy ity, le Rajoelina ity tena adala afaka. Nefa ohatra ny verina adala indray adala. Io filoham-pirenena lazaindrareo za moa tsy manao ny filoham-pirenena aloha dia filoham-pirenena an-dralahy ity. Filoham-pirenena amin'ny Malagasy andrinirina Rajoelina ampena bandy adala io. Fatantsara ny resahako mbola sy avoaka eto. Fatantsara ny resahako fatantsara ny nataony. Fatantsara ny fahotana amin'ny faty nataony. Dia lasa mody mandohalika ary amin'ny Pedro ary rehefa avy eo. Pedro koa moa hivoaka ny tantarany rehefa kelikely. Fa adala io. Tsy parazara mihitsy izy tsy mahay manisy ireny. Tsy parazara mihitsy ireny le iny ty. Miteny ery ambony dia miteny raika be foloany zareo niady amiko dia za Bruce Lee tany mifampipitika ary tsy parazara tena efa mitapo le ry. Ireny lazainy fa hoe basom-borona ny eritreretina fa ny angoanana anazy. Izy mandeha any ivelany io mihezan'ny olona fotsiny adala mandany ivelany any. Dia omezan'ny olona ny pire amin'ilay izy fantatry ny olona adala. Dia tonga daholo ilay vahiny manararaotra manao investissement aty Madagasikara. Io zao le somian'ny iny ty, somian'ny commission océan Indien ho atao any Anosy Be, tsy sany atao Antananarivo ho atao any Anosy Be. Dia midingina aby dala fa manaiky ny invitation i Macron mitapy ela. Fa dia zay namaramarano ka azy tandremo ny fanapozinana. Indrindra sy nao mpanohatra ao. Ho tantaraiko zara sy nareo misy bandy nandeha réception voaina tamin'ny herinandro nanao réception. Nandeha réception amin'ny folo alindahy io. Gaga le traiteur fa tsisy nikasika ny vera. Olona vavaly lasa sivilany nandray vera nefa olona firy no nasaina tao. Tsisy nikasika ny vera lesy mariko ozany. Misy dikan'izany. Mandeha be ny fanapozinana ao amin'ny tanànao, ao amin'ny politika io. Zany ny zavatra misy. Fa dia izay io zany dala tany Ivato nanao ny tany amin'ny RFI, tany amin'ny para na amin'ny grade indray nizara grade moa zany amin'ny général de division, général grand mihitsy izy corps d'armée sy ny namany, général de division zara indray izy. Dia teneniny adala moa zany hoe nareo nitsongaina tao anatin'ny maro le bandy telopolo mena galona teo zany. Zany hoe any zany misy tsy mérité ny galonany. Betsaka, za mahafantatra betsaka ny tsy nazo. Mivongana zany isan'ny sasany ambin'ireo. Nampime misy bandy anankiray. Zareo moa tsy rehefa mihina ohatran'ireny dia misy manao teny filamatra. Hoe fandrosoana fandriam-pahalemana sy namana dia isaka mimena drapeau anao dia miteny. Ohatra miteny hoe tsy manaiky ny kolikoly manao an-tandrazana. Fa nisy anankiray mitapitapy an'izay teo ny tena ozy le hoe mena anazy dia drapeau.
dia indraisiny de ozy hoe zanahary tsy gila. Mety olo le olona fa ty bandy avezako ary ty. Zany no naverina dala. Zany no teny an-dala amin'izay varany le drapeau zanahary tsy gila. Tena gaga ny olona. Fa dia zay zay no alohan'ny amanako azy. Tsy maintsy nécessité ny mirotaka. Tsy solution io. Fa dia ny videoko manaraka olohandohan'ny Desambra io, vidéo farak'izay fohy. Ngamba fantena ngamba sy no apetrako amin'izay hoe ho asitsika avant ny fety ty fiky ty sa après ny fety. Zay. Atoato nareo aheno satria fa fantatra zareo. Atoato nareo aheno tsy mety ny mikorotana aokatsika ho tony tsy mety ny fanakorotana fantany satria efa mamainy gainao. Fifidianana antsika zao aloha etc hatrany amin'ny mpanoratra hiteny an'io satria fantatra zao tsara ny zavatra mitranga eo rehefa avy eo. Dia zay raha fa dia samy vonona zay mbola miala sasatra aloha sy mbola miatakataka miverena. Zay no tiako tenenina. Fa dia amin'ny manaraka indray, salut daholo.